Farimbona fandarana mivokarina ireo radio mivoiny fandriam-pahalemana eto Madagascar na coalition des radios pour la consolidation de la paix à Madagascar. Farimbona ampifaliana indray mpianao tsaina ny tafana avy ato amin'ny coalition des radios aminao amin'ity fandarana Farimbona ity izay resantsika ny amin'ny zon'olombelona. Ity fandarana ity moa dia vokatry ny fiaraha-miasan'ny ambassade de France, ny CNIDH ary ny coalition des radios à Madagascar. Tamin'ny taona 2014 dia nanotanteraka fanadihadiana ny coalition des radios mikasika amin'ny fari-pahalalan'ny olona ny amin'izany hoe zon'olombelona izany. Ny azony tsoahana tao anatin'izay dia tena tsy fantatry ny olona ireo zo afaka sitrahany amin'ny maha-olombelona azy. Mba hampitomboana amin'ny fahalalantsika dia ho resadresantsika amin'ity fandaharana ity ary ny zava-misy manodidina ny zon'olombelona eto Madagasikara. Isaorana ramatoa Commissaire Matavimanana Georgine, commissaire mpikambana amin'ny CNIDH nanaiky resadresaka amintsika. Miarabanao ramatoa commissaire, tonga sao eto amin'ny studio en coalition des radios. Miarabanao ary miaraba ireo tompon'andraikitra ato amin'ny coalition des radios, miaraba ny technicienne ary indrindra miaraba ny vahoaka izay manaraka nyity fandarana ity. Akoatra ny resadresaka tao amin'ny vahintsika dia isy ihany koa ny fianoana fiain'olon-tsotra sendranay mikasika aloha hevitra. Cédric Arasoazanak'olana eo amin'ny lafiny teknika, Nicolas Roulerseny atao fanolorana ary ny radio mpikambana amin'ny coalition des radios mampita amin'ny feo. Araka ny voalaza tena mpiandohana dia nanao fanadihadiana mikasika amin'ny fari-pahalalan'ny olom-pirenena tsotra ny amin'ireo zon'olombelona ny coalition des radios. Tamin'izany nahitana fa vitsy dia vitsy ireo olona mahalala ny atao hoe zon'olombelona ary maro amin'ny hevitra ho toa teoria an-tsoratra fotsiny ihany izy izany. Mialohan'ny andrenesantsika amin'ny vahiny dia andeha aloha hainoantsika rehefa nihoan-kevitry ny olom-pirenena maro samihafa. Araka ny fahalalanao azy misy andininy firy ny zo fototra voarakitra ao anaty fanambarana maneran-tany ho an'ny zon'olombelona. Maro zany ny zo fototra. Tokony firy eo zay? Tokony eo amin'ny 10 eo mahery ary. Afaka mame ohatra ve? Afaka mame. Manana zo miasa, zo miteny, manana zo manambady, mianatra. Betsaka zany. Rantseko. Afaka mame ohatra ve ianao zo fototra nanan'olombelona antsika ve? Miasa, mifidy, teko. Mifidy, miasa zany zao dia zon'olombelona miaina. Isany aloha bebe ihany ny hoe zo tokony ananan'ny olona tsirairay fa ny tena ohatra hoe tokony tena hoe obligatoire zany tokony hoe anana ohatra hoe fahazoana mianatra, fahazahoana fahasalamana, zo anana afaka hivezivezy eo amin'ny tany ny firenena ohatr'izany ny tsirairay avy. Ohatra fotsiny zay fa maro ihany ny zon'olombelona raha ny fahalalako azy. Raha ho an'ny olona mbola tsy very zo aloha zay. Tokony ho firy izay isan'izay ka ny fahalalanao azy? Ianao zay indray mbola tsy dia tena nieritreretika hoe tena isan'le zo tokony ananan'ny tsirairay ve? Zo fototra? Zo fototra? Tena mbola tsy haiko marina. Fantatra zao eo amin'ny 30 eo. Afaka mame ohatra ve ianao? Zon'olombelona zao zo rehefa any amin'ny fitsarana zao izy dia hoe arovana miaro vava. Manana zo momba an'izay zao izy dia zo anankiray koa ny hoe zo koa miasa. Zo koa no amin'ny andavanandro zao ny hita matetika hoe zo no migrevy. Dia zo mitaky vola zany ohatra hoe amin'ny toeram-piasana ohatr'izay eo. Zay zao fantapantatra hoe Zo fototra fantatra zao ohatra hoe eo amin'ny sehatry ny
asa ohatra dia tokony hoe afaka mananzoany dao zany olona rehetrarehetra ohatra misehatra ny asa afaka misy zavatra tsy mety ataony olona mampiasa anao dia afaka hoe mandahy ianao ohatra raha zavatra hoe tsy mety zany Firy ny isan'izay fototra zay amin'ny fahalalanao azy? Maromaro tsy 10 any ngambany ohatra. Ny fahasalamana zao ny afantatra azon'ny olona ny fahasalamana dia nyzo tokony mba hanan'ny olona vola fiasa satria olona tsy miasa dia tsy mananjo. Fantatra hoe misy firy ny zo fototra nanan'ny olombelona? Ohatra tsy dia fantako. Tsy ny ohatrany tsy fantatro aloha fa maromaro ihany izay. Afaka manome ohatra na zo fototra ve ianao? Zon'olona ohatsy hoe misafidiny na koa hoe zon'olona ohatsy hoe tsy maintsy manao zavatra izay tiana atao zany na hoe misakafo na hoe mandeha zany na hoe zony zany amin'ny safidiny na hoe zony zany mikarakara tokantranony sy ny sisa zany. So fototra fantako zao mety eo amin'ny karazany 3 eo raha tsy mahadisina hoe. Mety afaka manome ohatra na zo fototra ve ianao? Ohatra zao hoe resaka fitazaina ankizy dia eo amin'ny resaka tokantrano dia resaka momba asa. Ny eo amin'ny ankizy zao aloha ny eo amin'ny resaka fifohana sigara fa sy fisotroana fahadimelina sy ny fitazaina ankizy ara-dalàna zany. Eo ny fanoloan-jaza, eo ny tsaraina ankizy, disokapoka loatra marariny zaza. Eo ndray zao ny resaka ohatra indray hoe asa indray tsy fananany ankizy asa, lasa mitarika zavatra alatra sy famonoana olona sy fanendahana olona. Dia eo koa ny anankiray tsy fiarahamonina vahoaka koa zany eo. Tsy mahay mirahina dia lasa famonoana olona ohatra zany. Dia izay ihany ngamba. Eo amin'ilay zo fototra aloha tsy dia mahafantatra loatra ohatra zao zo fototra fa ny fahalalako azy fotsiny hoe amin'ny resaka zo zany ohatra zao hoe misy hevitra tianeo hevitra anao zany zao dia afaka zay mananjo anao aneo ny hevitrao zany amin'izay zavatra tokony atao araka ny lalàna ngamba izy misy lalàna foana manko zany faneho-kevitra tsy lalàn'izay aloha ndray. Dia ohatra indray zao hoe tsika zao tonga amin'ny fotoana fifidianana dia mananjo ianao ohatrany hoe sanatria ianao raha ohatra hoe tsy mifidy dia ohatrany hoe verso ohatrany hoe ny olona mety hoe manana sazy angamba na voasazy no tsy mananjo afaka mifidy zany sanan'izany. Ohatr'izay zany fandeha filazako an'ilay izy. Vetively izy fa tsy tadidika aby ilay izy. Ohatra koa hoe manana zo koa anao ohatra hoe hiasa azonao satria raha tsy miasa ianao zany dia tsisy hivelomanao fa dia mananjo anao afaka miasa raha ohatra anao ka afaka manatanteraka zany asa zany dia manana zo anao hiasa. Ohatra hoe hamelona ny ankohonanao sisisisisy. Ohatra koa hoe momba n'ireny ohatra anankiray ohatra hoe resaka hoe fahasalamana zany zao ohatra hoe manana zo anao tsy abotena ohatra zany ireny hopitaly mpanjakana ireny zany manana zo satria hopitalim-bahoaka zany ireny ka manana zo afaka miditra amin'ireny tsy abotena ohatra zany. Dia ohatr'izay filazako azy zay aloha ny zavatra azoko tenenina be dia be ilay zavatra ka tsy tadidika aby ilay izy. 5. Dia afaka manome ohatra ve ianao amin'ireo zo fototra io? Ohatra hoe ankizy tokony mianatra dia tokony hiala voly lalao dia tokony sakafo. Raha olon-dehibe indray izy dia tokony hiasa izy mba hitady vola milomana zany dia sakafo ara-dalàna. Vitsivitsy ihany ohatrany hoe zo manana zo hisakafo sakafo ara-pahasalamana, manana zo hitafy manana zo manana trano fonenana, manana zo hanana asa mahavelona. Izay angamba ny tadidiko. Afaka tenenao firy ny zo fototra mety misy
Tsy tadidiko, tsy fantatro. Raha matoa komisera amin'ny fomba tsotra indrindra afaka zavainao ve ny atao hoe zon'olombelona? Misaotra tompoko nanome ny fitenenana anay. Araka ny fahafantarana azy dia mizara telo ny zon'olombelona, dia ny zo sy adidy amin'ny maha-olona sy ny ara-politika. Ny tiany teneniny eto dia ny zo mifidy ohatra, ny zo hivezivezy, ary ny zo azo fisaboana hiaina tsara, satria fantatsika fa misy andian'olona anatina sosiete anankiray dia tsy manana an'ireny zo izay voatanisa ireny. Raha tsoina izany ny zo dia avy amintsika olombelona ihany, avy amin'ny fiarahamonina naorintsika, ary izy io dia karakarazana fifampifehezana mba hampisotra sy hampirindra ny fiarahamonina. Misy ihany koa ny atao hoe zo sy adidy amin'ny lafiny toe-karena. Ohatra fotsiny ao anatin'ny fiarahamonina anankiray dia zonao ny hitady ary hihoty ny vokatran'izany fitadiavana izany, ary zonao ny sitraka ny harena eo amin'ny firenenao, na ambonin'ny tany io na ambanin'ny tany io na eny anabakabaka eny io dia zonao zany ny sitrakany io. Manajo ianao zany amin'ny lafy rehetra ara-toe-karena ihany koa. Raha jerentsika eo amin'ny ara-sosialy sy ara-koltoraly, io ny tena tsotra indrindra, nefa dia io ny matetika tsy voaza. Zo hiala vola, zo hiditra anatina fikambanana, zo hametany adidy ao anaty fikambanana, zo hifampiaino, zo hiainona koa raha misy miteny dia tokony hiaino. Izany ny atao hoe zon'olombelona, izany hoe ny rafim-piarahamonina ihany no namboly azy io ary nahatonga antsika hifampifehy amin'ny alalana fiarovana ny zo maha-olona. Ary farany moa dia ny zo sy adidy ohatra amin'ny lafiny fiarahamonina izay efa voalazako tery ambony, ohatran'ny hoe zo zavatra zotra fotsiny ameko zo anana fianakaviana ohatra. Raha mahita antsika zany olona kamboty, tsy misy ray, tsy misy reny, nefa ny fototra maha-olombelona dia misy fianakaviana. Zon'ny ankizy zany ny anana fianakaviana, anana trano fonenana, ary anana ny toerana eo amin'ny fiarahamonina. Izay zany raha bangoina amin'ny ankapobeny ny atao hoe zo maha-olombelona. Re matetika hoe ny zon'olombelona dia zava-misy any amin'ny firenena tavaratra. Misy tranga na fomba ve ahafahanao manam-pirofo ampianao antsika fa manana fototra iorenany ihany koa ny zon'olombelona reto Madagasikara? Raha mamaly an'izany fanontaniana izany dia ataoko amin'ny ankapobeny, indray mandeha ana izany ny mamaly, ary hitodika any aoriana somary hanome ny tantara na tongavan'ity zon'olombelona ity. Taoreny ady lehibe faharoa, izany hoe tany amin'ny taona 1931-1945 tany ho any, izay nahafaty olona marobe teo amin'ny apolony maro, tapitrisany maro ary, dia ny fiarahamon'ny pirenena dia nikaroka soatoavina iombonana maneran-tany ho atambatra sy arafitra ho fehezan-kevitra mba sy iverenan'ny von'olona maro toy izany intsony. Izany hoe tsy izoviana amintsika rehetra fa tao amin'io ady lehibe faharoa io zany dia nisy indrindrandrindra ny famonoana ireo Juifa, ary izy ireny dia tsy nisy indrafo, ary nisy ny atao hoe pogrom ary tamin'izany fotoana izany. Dia mitsara atanatr'ohatra maro ny fomba famonoana anazy io. Tapahana aloha, tapatapahana, ohatra ny elabe loatra zany raha tapatapahana, aloha tonga dia alevim-belona, dia ireny olona ireny ihany no niady an'ilay lavaka andevenana azy. Dia mazava ho azy fa rehefa tafiditra ao izy totofana tany dia maty. Dia nieritreritra indray Hitler, ohatra ny tsy ampy izany fa ela loatra, alao atao aingana dia aingana, tifirina ary, tifirina. Avy eo zo maha-olona azy tifirina tsirairay, ohatran'ny hoe tsy mety indray zany fa ela be sady mandany bala.
dia izay no natonga n'le hoe foro crématoire tonga dia asesy fotsiny a dia ao izy maty dia taorinan'io zany a tapitra ny ady lehibe efa koa tamin'ny 5 dia hoe andao ary a asiana sata fe manokana ho fiarovana ny zon'olombelona. Raha tsoina zany a dia tsy avaiza ireo soatoavina ireo fa avy amin'ireo fomba mampanao sy fitsipika araka ny voalazako tery aloha eo amin'ny fiarahamonina ihany natonga ny zon'olombelona. Maro izy ireo ary efa nisy teo anivon'ny fiarahamonina tsirairay ary natao handrindra izany na aiza maneran-tany. Raha ny teto Madagasikara manokana ohatra dia tsy zoina amintsika ny fahendren'ireo taolo izay hita taratra anatin'ireo ohabolana maro samihafa ary manandratra ambony ny soatoavina toy ny fitoviana, ny firalahiana, ny sy fanavakavahana. Izany hoe zany zavatra rehetrarehetra soatoavina zany dia fanazana ny zon'olombelona ary tadiditsika tamintsika mbola kely tany na ny ankizy kely ankehitriny dia raha mijery ny tantaran'ny Madagasikara dia nisy ny olona ny verezina zo. Matoa verezina ny zony dia manana jo izy zany dia nisy zany ny zo fototra ny ainan'olona ary nandrindra ny fiarahamonina ka raha io no very tamin'ny andron'ny fahampanjaka na ankehitriny ary mbola misy olona verezo eto amintsika dia misy fandraisany ihany zany amin'ny soatoavina mahamalagasy ity atao hoe zon'olombelona ankehitriny izay hitantsika tany amin'ny firenena tandrefana taoriany ady lehibe vahomo izy ny tena nakalazaina nomena asina fifanisy ihany koa talohany eo. Ireo soatoavina ombona sy fomba mampanao nalaina maneran-tany ireo zany no natambatra ny firenena mikambana sy naraviny horinjateny ka nanome ny fanambarana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona. Izany hoe raha dikateny gasy izy zany fizo izany hoe fanambarana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona. Fa raha amin'ny teny frantsay kosa izy dia déclaration universelle des droits de l'homme izay tsahivina ihany moa fa tamin'ny 10 Desambra taona 1790 ahitana andininy 30 eo ary tany Paris moa ny poirany izy io. Manaraka izany dia misy ireo fifanakena iraisam-pirenena izay mirakitra singa manorina ny zon'olombelona. Rehefa nosoniavina sy nakatoavin'ny firenena iray izy ireo dia mifehy azy ary miatra avy hatrany eo amin'ny fiarahamonina. Firenena maro maneran-tany ary anisan'izany Madagasikara no nanasonisy nakatoa ny maro tamin'ireo mahakasika ny zon'olombelona ireo. Izany hoe ny fifanarahana maro mahakasika ny zon'olombelona dia nanasonisy izany Madagasikara ka izany indrindra nohatra ny mahasaroto ny CNIDH rehefa nosoniavina sy nakatoavina na ny ray amin'ireny fotsiny ary na nakatao fa tsy nosoni dia efa misy sonianao zany dia arao ary ny lalàna azao ny zon'olombelona eto amin'ny tany sy ny firenena. Izany hoe raha fehezina dia sy ny fironiny ny zon'olombelona ary tsy misy tompony na mpindrana fa zo ananany tsirairay rehefa olombelona fotsiny ianao zany dia afaka misitraka izany zo zany. Dia hofidiano kara inona ary zany no atao hoe zon'olombelona. Ny zon'olombelona zany dia zo mifototra amin'ny soatoavina izay maneho ny asina maha olombelona sy ny fahamendren'ny olombelona. Ananan'olona rehetra maneran-tany ary sy azo esorina aminy. Izany hoe zo sy fahalalana sy azo foanana. Ananan'olombelona tsirairay izy io na inona zo-pirenena na aiza toeram-ponenana na vavy izy na lahy na avy aiza na avy aiza na inona ny fiaviany na inona ny fiaviany na inona ny lokony maitso sa fotsy olona io na inona ny finoana silamo ve sa kristiana na inona ny fiteny vahiny ve sa fiteny gasy na lingala tsy haiko na inona fari-piainany mahantra ve sa sarangambony manan-karena dia zo iray ihany no hitambaran'izy ireo dia zo iaina ara-dalàna. Mbola iverenantsika moa hoe inona daholo sy ny zo zany rehefa any amin'ny manaraka any. Nolazaina fa ny olona rehetra dia mitovy zo.
lazenako fa ny olona rehetra tsy mitofo misy ihany nefa misy ihany nefa mbola mitomany misy ihany nefa misy ihany nefa mbola mitomany tsy rariny raha mbola misy jery tafan'olo tsy rariny raha mbola misy atokotokon'olo tsy rariny raha mbola misy teny midina tsy rariny raha mbola misy farahidiny tsy rariny raha mbola misy tsindry azo lena tsy rariny raha mbola misy tiky fanerena ahoana ary a fahitanao ny tontolon'izay zon'olombelona izay a eto Madagasikara raha jerena zany ny zon'olombelona eto amintsika dia jereko aloha ohatra ny voaza ihany satria tsika eto zany araka ny efa voalazako teo dia misy soatoavy napetran'ny ray aman-dreny be tany aloha tany mbola tafapetraka eto amintsika dia ny fifanajana zany ao anatin'ny fiarahamonina zonao ny teny avelanao iteny zonao ny ivezivezy avelanao ivezivezy zonao ny anorina tokantrano avelanao anorina tokantrano zonao ny hianatra avelanao hianatra nefa reny zo reny indraindray zany misy ihany fefy tsy azo oarana ka mahavoaisakisaka igeny zo reny ohatra fotsiny manana zosika hitsabo ny vatatsika mariny fa zositsika zany nefa dia eto amintsika zany fitsaboana zany dia vidim-bola sindraindray ary rehefa tsy manana anao dia eo amin'ny vavadiny fahafatesana no misy anao zay satria tany aloha tany naraka ny fitadidiana tany amin'ny première république tany nisy teto amintsika zany fitoviany jony rehetrarehetra zany farafarasiny ny minimum ny farafakely na ilaina amin'ny fitsaboana dia azo vao samy miditra hôpitaly na fonctionnaire na olona tsotra dia mahazo ny atao hoe premier soin daholo fa rehefa avy eo sarahana hoe kategoria firy ianao ary kategoria firy ianao samy mahazo fandriana io no samy mahazo dokotera izany ankehitriny dia tsy hita taratreto tsony satria ny vola no miresaka izany hoe sady manana jo tsika zany hitsabo nefa tsy manana jo koa tsika raha tsy manam-bola ohatra ihany iny eo amin'ny fampianarany fantatsika zany fa tsy mitovy zo mitaranakisika ny zazakely ny zazamadinika eo amin'ny fahazahoana n'izany fampianarana zany satria ny zanaky ny manana dia mandeha amin'ny sekoly izay andao vola sy tokosiforoana ny zanaky ny tsy manana dia mandeha amin'ny sekoly izay ataosika hoe sekoly somary goragora ihany eo zany rehefa mialehibe reny ankizy ireny dia efa tsy hitovy ny zony satria ny fahaizana dia takiny ny orinasa na ny fanjakana izay ampiasa ny faripahaizana ambonimbony kokoa raha ny tiako tenenina zany eto amintsika misy dia misy ny zo nefa voafetra ny ara-pitaovana sy ny ara-bola reny fotsiny zany no azoko atao hoe ohatra omenantsika amin'izao fotoan'izao fa raha hivalapatra amin'io tsika dia mbola adievitra be sady mbola lava be ny zavatra tokony ho hazavaina eto ry-mpiandro adjaina no mifarany ity fandaharan'ity ny zava-misy manodidina ny zon'olombelona eto Madagasikara izay no lohahevitra noentina tamintsika teto fankasitrahana no tolotra andramatoa Matavimanana Georgine commissaire mpikambana amin'ny CNIDH nanaiky vahiny teto amin'ny fandaharana sorana ihany koa radio mpiara-miasa amin'ny coalition des radios nampita amin'ny feo ary anareo mpiaino Cédric Rasoazanak'olana teo amin'ny lafiny teknika Nicole Raoulerseny teto amin'ny fanolorana mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko Farimbona fandarana mivokariny ireo radio mivoiny fandriam-pahalemana eto Madagasikara na coalition des radios pour la consolidation de la paix à Madagascar. Farimbona